misaotra an'Andriamanitra isika fa manana ty fotoanandroany ity zay anompontsika n'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Nous allons remercier Dieu le Seigneur puisqu'on a ce jour pour lui servir. Anisan'ny mahafinaritra amin'ity androandroany ity dia ny fanatrehany Jesosy an'izao fotoam-pivavahana izao. La présence du Seigneur Jésus fait partie de la chose qui nous plaît vraiment aujourd'hui. Ka dia miarabantsika rehetra tonga eto ny tenanay. Donc, je vous salue au nom de Jésus. Miarabanareo zay manaraka ny fotoam-pivavahana an'liana ihany koa izahay. Je salue aussi vous qui suivez le culte en ligne. Ny azo antoka ry havana ao anatin'ny fotoam-pivavahana tahaka izao dia hiasa Andriamanitra. Ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu va agir durant ce culte. Amin'ny karazan'ireo asa ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Les œuvres de Dieu se feront de plusieurs aspects aujourd'hui. Ny olona marary hositran'Andriamanitra. Dieu va guérir les malades. Hositrana ianareo zay manaraka ny fotoam-pivavahana liana ka marary. Si vous êtes malade, vous qui suivez le culte en ligne, vous serez guéris. Hovahan'Andriamanitra ny olana. Dieu va résoudre les problèmes. Zay kivikivy ataon'Andriamanitra lasa olona mahery. Si vous êtes découragé, je vous dis que vous serez encouragé et fortifié aujourd'hui. Isatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui. Fanekatan'Andriamanitra amintsika ny finoana. Mais ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Ho Jesosy hoe tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Jésus nous a dit que si nous avons la foi, nous verrons la gloire de Dieu. Raha mino anao dia hitan'Andriamanitra miasa tokoa androany. Si tu crois vraiment, tu verras Dieu agir. Ho fisaorantsian'Andriamanitra andao hiteka fara zay mafy. Acclamons très fort pour remercier le Seigneur. Ataovy mafy be ihany ny tehaka. Encore un peu plus fort. Ataovy mafy ihany ny tehaka. Encore un peu plus fort. Alléluia. Alléluia. Andao hivavaka isika ametraka ny fotoana rehetra eto mba ho arak'izay nambary izay mihitsy no hitranga. Nous allons prier maintenant. Nous allons mettre tout ce qu'on va faire durant le culte. Merci beaucoup, Père. Merci pour ta présence. Merci puisque tu es ici, là, parmi nous. Tu vas agir et tu vas réaliser tous les programmes que tu as déjà envisagés à réaliser aujourd'hui. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Merci car tu es en train d'accomplir ta parole quand tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci car tu ne changes pas alors aujourd'hui, Seigneur. Tu vas guérir les malades. Tu vas résoudre tous les problèmes. Tu vas réaliser nos désirs. Merci beaucoup, Saint-Esprit, puisque de bon matin, tu nous as réveillés. Tu nous as secoués qu'il faut venir ici, entrer dans la présence du Seigneur. Alors, Saint-Esprit, guide-nous vers la présence de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. 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 Raisika amin'ny tefatanana ny mpitarika fiderana dia andao isika tena nompotompo amin'ny alalany fiderana zay atao eto. Nous allons accueillir la conductrice de louange avec beaucoup d'acclamation. Alléluia. Azatsahatra ny tehaka tananao fa ho an'i Jesosy izany ho famezantsika voninahitra anazy voalohany indrindra. Alléluia. Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra trany tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra hiaraka anompony tompo eto. Tononoko amintsika ny fiadanan'i Jesosy ary raisy izany amin'ny finoana. Amen. Dia raha mety aminao dia araba ihany koa ny namanao manodidina anao raha afaka mitsangana mihitsy ary ianao miaraba ny namanao zay any ariana rehetra any dia mety be ary tsofy rano izy zay tiana ho tanteraka eo aminao androany dia tsofy rano amin'ny namanao ihany koa fa ho amarin'ny tompo izany. Nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent en ligne. Que la grâce du Seigneur et sa paix soient sur vous également. Alléluia. Alléluia. Sambatra ianao zay efa tonga eto. Tena sambatra ianao. Tsy isan'ny retard ianao fa isan'ireo isarombaka an'ilay fahasoavan'i Jesosy. Alléluia. Dia androany
alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny hira dia te hisarika amin'ny fisainanao aho hoe indraindray a isika pino rehefa tojo olana tojo ady sarotra tojo aretina dia maro be ireo misalasala hoe aiza ary zany Andriamanitra ao anatin'izany fa nanina zany a nataon'Andriamanitra tratra n'izany zavatra izany dia lasa memiena mifatokitsika an'Andriamanitra sy ny finoantsika an'Andriamanitra kanefa te hilaza aminao hoe ao anatin'ireny fotoana amin'ireny mihitsy ny tokony hanehoantsika fa tena minintsika fa efa Andriamanitra mitantana amin'ny fiainantsika te hampahery anao aho hoe aza kivikiviny amin'izany ianao aza manaiky voarebireby ny zavatra hita amin'ny maso ianao andro sarotra izao satria efa miatombotra ny fiavian'i Jesosy normal be rombotra koa dia voly dia mitady moyen izy hanimbananao hanimbana ny finoanao fa androany a andaontsika hanapa-kevitra hanamafy ny finoantsika amin'Andriamanitra andaontsika hanapa-kevitra tsy hanaiky ho voahozongozon'ny Satana ny amin'izay zavatra hita amin'ny masontsika sy reny sofintsika fa tena hanamafy ny fatokitsika amin'Andriamanitra amen. Des fois il y a des choses, il y a des épreuves qui surviennent dans notre vie et c'est l'arme du Satan pour nous dérober entre les mains du Seigneur. Mais ce matin, je tiens à vous encourager, je tiens à t'encourager à fortifier notre foi envers Dieu, à consolider ta foi en Dieu. Amen. Désolé, ao anatin'ny hira dia tena tiako ianao hisainsaina ny teny rehetra zay tonon'ny vavanao aza atao fotsiny haiko zany hira zany dia ataoko dia mihirahira fotsiny sahala amin'ilay mihira any an-trano fa tena sainsaina ny tonony rehetrarehetra dia araroty hanamafisanao ny finoanao amin'ny Andriamanitra ka manasanao ary mitsangana amin'ny toeranao misy anao. Vous également qui suivez en ligne, levez-vous, on va célébrer le Seigneur, on va fortifier notre foi envers Dieu ce matin. Dézao, tsaro vyan, fa finoana no nafahany Sara nanananaka. Finoana no nafahan Mosesy nampisaraka roa ny ranomasina mena. Finoana no natonga ny Bartimeo jamba tonga nahiratra. Dia te hilaza aminao hoe tsy miova Jesosy fa izay miandra an'i Jesosy dia tonga mpandresy. Amen. C'est par la foi que Sarah a pu enfanter. C'est par la foi que Moïse a pu séparer la mer Rouge en deux. C'est par la foi que Bartiméo a retrouvé la vue, a trouvé plutôt la vue. Et aujourd'hui, je tiens à te dire que Dieu ne change pas et il ne changera jamais. Et si tu as foi en Dieu, il prendra en main toute ta vie. Dia andaontsika amin'ity hira voalohany ity tena ilaza hoe Jesosy matoky anao ary fantatry fa ny tananao dia momba ary rehefa miandra anao dia tsy ho diso fanantenana zany mihitsy.
fotonzao dia daontsika tena hivavaka. Nous allons prier, nous allons prouver à Jésus que nous avons foi en lui. Andao aseho atsika ny Jesosy hoe mino azy tsika. Dia raha toka hoe tsapanao hoe latsadatsaka ny refo finoanao dia mifona amin'ny Jesosy ianao, dia manapa-hevitra ianao androany. Décide-toi aujourd'hui à mettre ta foi en Dieu. Aza manana fatrikina amin'ny zavatra hafa na amin'olon-kafa fa tsy Andriamanitra rery ihany. Oka Jesosy ihany no hanorenanao amin'ny finoanao androany. Oka Jesosy ihany no hitokianao androany. Dia ataontsika izao hira izao hoe Jesosy aminao rery ihany no hametrahana ny finoanay. Ka ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay dia tsy atahotra izahay. Oui Seigneur, en toi seul nous déposons notre foi. En toi seul nous nous prosternons. En toi seul nous confions notre vie. Seigneur, nous avons foi en toi.
situation dans notre vie. Alléluia. Et nous allons chanter fort, oui. Andeansi ureraka. Andeansi ureraka. Yerinau manuana. Difana inau tupo. Vitarija. Atukiau hanidina ia kaca. Tuniburu mareri. Nasianau tupo. Ka anjo sa. Andeansi ureraka. Associação Chinyara Canal. Seketaka una fany unoan zany finonoan Jesosy zany amin'izao fotoana izao. Fa raha mety dia asan-drato mihitsy ny tananao marika fa manaiky ianao hoe Jesosy riarian'ny mpamonjy. Jesosy riarianina afaka hitondra ny fiainanao amin'ny fahatsarana. Indrindra ao amin'ilay tarigetra dia ny andova ny fiainana mandrakizay. Oui, Seigneur. J'ai confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Alors, voilà pourquoi ce matin, nous décidons de déposer toute notre vie, toute notre situation entre tes mains. Miandry anao a Tompo, satria ozy anao izay miandry anao tsy ho very fanantenana. Miandry anao a Tompo, ka andro soera maminao. Miandry anao a Tompo. Miandry anao a Tompo, ka andro soera maminao. Amen. Nos andrindra Jesosy mahatonga anay tsisy fisalasalana antsony amin'izao fotoana izao fa mametraka tanteraka amin'ny fiainanay eo am-pelatananao. An-tananao Jesosy nametranay ny mombamomba anay rehetra satria mino anao izahay ary te hanamafy izahay Jesosy hoe anao izahay, anao izahay. Tsy anao tahaka ho fanao ny sasany izahay hoe manaiky voarebirebiny zavatra misy amin'izao tontolo izao ka hiemitra hiverin-dalana rehefa misy ady sarotra, fa au contraire Jesosy vao maika izahay hifikitra aminao ary aneo aminao fa tena mino anao, tena mino anao an-tananao. Amen. Kuja ni mumba jesha ni fiaina ku hewan pela tanana andau kuwa turia. Amini la
dia anandratra ny tananay izay anambara hoe
je crois en toi. Oui, Jésus, je crois en toi. Oui, Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter. De tout mon être. De tout mon Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore te dire que prends tout, Seigneur. Toute notre vie, prends cela, Seigneur. Nos maladies, prends cela, Seigneur. Nos problèmes, prends cela, car nous le déposons entre tes mains, Seigneur. Nous te le donnons car nous avons confiance en toi et nous savons que tu vas agir dans notre vie. Nous croyons en toi, nous croyons, Seigneur, que tu ne changeras jamais. Et que si tu as pu faire des miracles dans l'ancien temps, tu pourras encore le refaire, car tu ne changeras jamais et éternellement. Ainsi, Seigneur, oui, prends tout. prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous voulons encore te donner tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et now a mancha nei fantenue. Uitno nieta na mavesa charich. Uitno ruricharich. Semana vesa chanai. E non e fantene ana roselia sa faccia chanana tuna. Yam zoftonzo mino izai mino azanten zanzai. Mbola manantona anao zay amin'izao fotoan'izao dia mametraka ny zavatra rehetra eo ampelatananao. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, prends mon corps, prends mon âme. Oui, prends tout, Mes maladies, mes problèmes, prends tout, Seigneur. Prends mon corps. mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Dessus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Upewe msesoso mumba rehetra zasina fisalasala na intsony ny aminao rehetra mehoazy ny tenanao, mehoazy ny fanahinao, mehoazy ny fonao. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon cœur et prends mon âme. Règne sur Prends, Seigneur, mon corps, prends mon âme et règne en moi. Prends mon cœur et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Akpian'ny masinao amin'izao ry izao. On ferme encore les yeux.
manapa-hevitra ianao mba ho an'Andriamanitra zato isan-jato. Je t'invite à prendre une décision d'être à Dieu à 100%. Tapoany hevitrao tsy hitondra ota intsony eo amin'ny fiainanao. Je t'invite à prendre la décision de se séparer des péchés. Satria ny fahotantsika efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Puisque Jésus a déjà porté nos péchés sur la croix. Satria ny fahotantsika efa naleviny Jesosy tamin'izy naleviny. Puisque Jésus a déjà enterré nos péchés quand il a été enterré. Noho zany aza miazona ny fahotanao eo aminao intsony ianao manomboka androany. Ainsi, à partir de maintenant, ne garde plus les péchés dans ta vie. Ny tanjon'Andriamanitra ny amin'izany mantsy dia izao. Le but de Dieu, c'est que Ny ananantsika fiaina mandrakizay any an-danitra. c'est que nous ayons la vie éternelle dans les cieux. Ary ny tahinantsika ihany koa mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany. Et aussi pour qu'il puisse nous bénir durant toute notre vie sur terre. Misotranao zahay Andriamanitra. Merci Père. Tena tia anay ianao. Tu nous as aimés beaucoup. Raisinay Jesosy Nous prenons Jésus ho ao anatinay. à l'intérieur de nous-mêmes. Avelanay Jesosy mba hanjaka eo amin'ny fonay. Nous acceptons Jésus comme notre maître. Avelanay izy hanjaka amin'ny sainay. Nous acceptons le royaume de Jésus dans Ny notre fiainana cœur. rehetra dia atolotra eo an'Andriamanitra. Je donne notre vie à Dieu. Tsy hanota intsony izahay. Nous allons nous séparer des péchés. Tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy izahay. Nous serons toujours avec Dieu. Tsy hivadika amin'Andriamanitra izahay. Nous serons fidèles à Dieu. Ho azy mandrakizay izahay. Nous serons toujours à Dieu. Misotranao Andriamanitra. Merci Dieu. Amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Amen. Amen. Maka toerantsika rehetra tompo. Vous pouvez vous asseoir. Misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny hira izay nitondrany reto namandreto mba niarantsika nanotriny. Nous remercions Dieu pour le chant qu'on vient de faire tout à l'heure avec le groupe de louanges. Andaontsika hiteka mafy an'Andriamanitra. Acclamons très fort pour le Raha mbola Seigneur. misy mafy dia ataovy Si ihany. vous pouvez encore acclamer un peu plus Alléluia. fort. Alléluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao hiroso hitondra ny fanatitra. Et maintenant, nous allons apporter les offrandes. Mila manome isika. Nous devons donner pour Dieu. Ho anareo izay manana olana ara-bola mila manome ny volanao an'Andriamanitra. Vous qui avez des problèmes d'argent, je vous invite à donner pour Dieu. Andriamanitra nanome ny zanan'ilay tokana ho antsika zanak'olombelona. Dieu nous a donné son Fils unique. Ary vokatra zany dia nahazo zanaka be dia be, tena be dia be avy any atsimo, avy any avaratra, avy any atsinanana, avy any andrefana. Et par conséquent, il a beaucoup d'enfants venant des 4 coins du monde. Ny filazan'ny bokin'ny apokalypsy dia taranaka, zanaka, tsy tambo, isaina no andrasany any an-danitra aorianao. Selon le livre de l'Apocalypse, Dieu espère avoir beaucoup d'enfants, Tamin'ny tellement alalany beaucoup. zanan'ilay tokana izay nomena antsika zanak'olombelona no nazahoany zany zanaka marobe zany. Il a beaucoup d'enfants grâce au fait qu'il a envoyé son Fils unique. Azo antoka zany androany fa raha sa manome ny ampahavokarenanao ianao. Donc, c'est sûr alors aujourd'hui que si tu as l'audace de donner les dîmes, Raha sa manome ny volanao ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, si tu oses donner ton argent pour le royaume des cieux, dia azo antoka zany fa hovan'Andriamanitra ny fiainanao ara-bola. donc c'est sûr et certain que Dieu va résoudre tous les problèmes d'argent dans ta vie. Zay rehetra mino zany dia angatana mba hiteka mafy an'Andriamanitra. Nous acclamons pour le Seigneur pour y exprimer notre foi. Alléluia! Alléluia! Ka dia hanao hira anankiray isika dia mandroso ianareo ny tondra mpahavokarena mba ho ety anoloana rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatitra fanaontsika mahazatra. Donc on va faire un chant et vous qui avez apporté les dîmes, vous pouvez venir devant et après on va collecter les offrandes. Mandroso ary tompoko. Vous pouvez venir avancer.
manamaty manamaty nazireny eo ambany elatrao eo ambany elatrao Andriamanitra mahery Arivo no lavo manodidina ilera tsy fofoniaina manao zay amitsingidine Tiakasika levefena lumenako Arivo no lavo manodidina ilera tsy fofoniaina manao zay amitsingidine Tiakasika levefena lumenako Nyalazay ten tumbuluani anferuvakwe Nyandriamanitra natikisako sinuku Nantiaz namfandrikaza tsy misy atahorakwe Nyandriamanitra natikisako sinuku Nyalazay ten tumbuluani anferuvakwe Nyandriamanitra natikisako sinuku Nantiaz namfandrikaza tsy misy atahorakwe Nyandriamanitra natikisako sinuku Arivo lavo manodidina ilera tsy mifofoniaina manao zay amitsingidine Tiakasika levefena lunenako Nyalazay ten tumbuluani anferovako Nyandriamanitra natikisako sinuku Nampiazy namfandrikaza tsy misy atahorako Nyandriamanitra natikisako sinuku Nyalazay ten tumbuluani anferovako Nyandriamanitra natikisako sinuku Nampiazy namfandrikaza tsy misy atahorako Nyandriamanitra natikisako sinuku Natikisako sinuku Nyandriamanitra natikisako sinuku Nyandriamanitra natikisako sinuku Ambany elatrao ambany elatrao Alors acclamez fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ndomboliteka mafan'Andriamanitra sika tompoko. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. Atao mapenteka. Un peu plus fort. Alléluia. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra isika araky ny nambarako tamin'ny maraina. Nous remercions Dieu comme on a déjà dit depuis le début. Misaotra azy isika satria miaraka amintsika eto izy androany. Nous remercions Dieu car il est maintenant ici avec nous. Noho zany ny olona marary toka eto ositraniny. Donc, il va guérir tous les malades présents ici. Raha mino anao tena ositrany tokoa. Si tu crois vraiment, tu vas être guéri. Ny manana olana ho vonjeny. Tous qui ont des problèmes auront des solutions. Tsy misy olana sy an'Andriamanitra esoriny. Aucun problème ne peut pas résoudre par Dieu. Raha mino anao dia ho araka izany no ataon'Andriamanitra. Donc Dieu va agir ainsi dans Atao ta vie. hiteka mafan'Andriamanitra Acclamons isika. encore très fort. Fa koatran'izay En plus, asa diny fa N'oubliez mendrika pas. notahina ianao no Jesosy Kristy. tu mérites d'être béni grâce à Jésus.
tena ho tahinanao androany Tu vas être vraiment béni. ho tahinanao rapitso Tu vas être béni ho demain. tahinanao amin'ny androm-piananao rehetra Tant que durant toute ta vie, tu vas être béni. andao hiteka mafon'andriamanitra isika Acclamons très fort pour Dieu. raha mbola misy mafy ty atao S'il y a viany encore un peu plus fort. halleloia Alléluia. amin'izao fotoana zao tsika dia andreny ny tenin'andriamanitra À cette heure-ci, on va écouter la parole de Dieu. misaotra an'andriamanitra isika fa manana mpanompon'andriamanitra vahiny zay miaraka amintsika eto Nous remercions Dieu car on a un serviteur de Dieu qui nous visite aujourd'hui. maromaro ihany ireo pasteur avy amin'ny fiangonana refi avy any amin'ny faritra tonga eto Antananarivo Beaucoup de pasteurs de l'église Révi viennent ici maintenant, anisan'izany ny pasteur atsika avy any andapa y compris notre pasteur venant d'Andapa. ka dia miarabanareo mivady izahay Donc nous vous saluons, pasteur. tonga soa miaraka aminay eto Bienvenue avec nous. ry zareo zany notondra tenyandriamanitra amin'ity androandroany ity Ils vont apporter la parole de Dieu aujourd'hui. amin'ny alalan'ny teniny dia iserin'andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainatsika Par leur parole, la puissance de Dieu va agir sur nous. ka dia asaintsika izy androso pasteur Rasomana Falosolanto Nous allons donc accueillir pasteur Rasouamanana Farasulanto. dia mazoa toerantsika rehetra Vous pouvez vous asseoir. ny mandika ny toriteniny dia ramatokely miora Alléluia. 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 Dia faly miarabantsika rehetra tsy akanavaka amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Je vous salue au nom de Jésus, vous tous qui êtes venus ici. Andriamanitra ny hitanao androany Puisse Dieu vraiment vous bénir aujourd'hui. dia miaraba manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny Et pasteur je- Adolphe Ampivady Et je salue spécialement nos parents spirituels, Pasteur Adolphe et sa femme. ary makasitraka azy ireo na miafitokisana Et je itony ny suis- ten'Andriamanitra eto niany. Et je suis reconnaissante envers eux pour avoir eu confiance en moi et m'a dit d'apporter la parole. Dia faly ihany koa miaraka amin'ny mademoiselle Miora Et je suis également contente d'être avec Mur, izay andika teny eto androany. qui va interpréter la Ny parole. tompony omba azy a metraka ny teny eo am-bavany. Puisse Dieu être avec elle et mettre les paroles sur sa bouche. Vonina ndray fitahian'Andriamanitra ve ianao androany? Est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction de Dieu? Ahofafa eo an' Jesosy ary ny tanantsika rehetra. Secoue ta main pour Andray Jésus. fahasoavana ianao, Tu vas recevoir une grâce, tu vas recevoir la zay bénédiction rehetra ilainao dia omen'Andriamanitra et anao. tout ce dont tu as besoin, Dieu va le pourvoir. Hiasa amin'ny tsirairay avy isampatan'olon'Andriamanitra. Et Dieu va agir sur chacun de nous. Amainina sa tsy amainina? Amen. Ndetsika hivavaka raha dia hiaraka hitsangana Nous allons prier et nous allons nous lever. dia ame voninahitra ny tompontsika eo anatin'ny vavaka. Et dans notre prière, nous allons rendre gloire à Dieu. Ia, vavaka ary tsika tompoko. Nous allons prier. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, Notre Père qui est aux cieux, misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. nous te remercions au nom de Jésus Noho ny amin'ity fotoana androany mahafinaritra ity, pour ce moment merveilleux ahafahanay manompo anao eto. où nous puissions te servir ici. Indrindra indray ny teninao. Et surtout pour recevoir ta parole. Mino fa manana hafatra tsara ianao, Chaque fois que tu as un bon message pour nous, izay ampitaina eto androany un message que nous allons partager aujourd'hui, amin'ny alalako mpanomponao. grâce à ton serviteur, Hitondra vokatra lehibe puisse ta parole apporter des fruits eo amin'ny fiainany tsirairay avy, sur la vie de chacun, ny toriteny izay ambara androany. la parole d'aujourd'hui. Hamoza toeny zany, Merci Seigneur. hamoza toeny, Que cela puisse fructifier 100 fois plus, hamo enimpolo eny, que cela puisse fructifier 60 fois plus, hamo telopolo eny, que cela puisse fructifier 30 fois plus, tsisy alamaina mihitsy. et que personne ne va pas s'en aller comme ça, Zay rehetra tonga eto, mais que tous ceux qui sont venus ici fa indray ny fitahian'Andriamanitra puissent recevoir la bénédiction de Dieu amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. à travers la parole de Dieu. Roahako ny fanaratsy
Je chasse les mauvais esprits zay manaisotra ny teny eo am-pon'ny olona qui dérobent la parole de cœur des miala gens. amin'ny anaran'i Jesosy Allez-vous-en au nom de Jésus. tsy manana anjara eto na dia kely Vous azy n'avez pas part ici, même un peu. ny fanahy masin'Andriamanitra C'est l'Esprit de Dieu no manapaka feno qui a le plein contrôle amin'ity toerana ity sur cet endroit. raha kofako amin'ny rano Jesosy Je plaide le sang de Jésus. raha kofana amin'ny rano Jesosy Je plaide le sang de Jésus nipinjo tsirairay avy zay tonga eto androany sur tous les fidèles qui sont venus ici ary aujourd'hui. afanetretena Et humblement, nitoriako ny tenin'Andriamanitra eto je vais annoncer la parole aujourd'hui. matoky a Jesosy Chez foi, fa Jésus, manositra ianao que c'est toi qui tsy m'as amin'ny oint. fahendren'olombelona Ce ne sont pas selon la sagesse humaine nitoriako ny teninao que je vais annoncer la parole, fa amin'ny fanehoany no fanasy ny hery mais par ton esprit et ta force. amin'ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus, tsika rehetra hitery mafy hoe nous allons dire Amen. tia famafy an'Andriamanitra ary tsika rehetra Acclamez fort pour le Seigneur. dia samy mahazo ny toerany ara Et vous pouvez prendre place. amaky tenin'Andriamanitra ary tsika Nous allons lire un verset atao amin'ny Genesis toko fahinambiny folo andiny voalohany hatramin'ny fahinambiny folo qui se trouve dans Genèse chapitre 16, verset 1. ia mamaky zany dia ny nahaterahan'i Ismaela La naissance d'Ismaël. ary Sarai vadin'i Abrahama tsy mba niteraka Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, ary izy nanana mpanompo vavy Egyptianina Agara no anarany mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama indro efa tsy nanome zanaka Jehova Sarai a dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. masina ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko angamba ahazo zaza aminy aho dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai Et des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. ary rehefa nonona folo taona teo amin'ny tany Kanana i Abrahama Et disons, après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, dia nalainy Sarai vadin'i Abrahama Agara Egyptianina mpanompo vaviny alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, ka nomenany Abrahama vadiny mba ho vadiny et elle la donna pour femme à son mari Abraham. dia nivady tamin'ny Abrahama izy ka nanananaka raha vehivavy ary rehefa hita ny fahefananananaka izy dia nataony toy ny tsinitsinina ny tompovaviny Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama hanody anao anie ny fahoriako fa efa nomeko andefimandrinao ny mpanompo vaviko ary no nihita ny fa efa manananaka izy dia nataony toy ny tsinitsinina aho Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Jehova anie hitsara asy ianao Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. andiny faheniny ary hoy Abrahama tamin'ny Sarai indro efa eo an-tananao ihany ny mpanompo vavinao ataovy amin'izay sitraponao ary raha nampahoriany Sarai Agara dia nandositra ny tavany izy Verset 6. Abraham répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. andiny fafito ary lay anjelin'i Jehova nahita azy teo amin'ny loharano anankiray tany anefitra dia teo anilan'ilay loharano eo amin'ny lalana makany Sora L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. ary hoy izy ry Agara antevovaviny Sarai afitaiza ianao ary ankaiza ary hoy izy mandositra ny tavan'ny tompovaviko aho Verset 8, il dit,
Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. Ary ilay anjelin'i Jehovah taminy miverena ny amin'ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Ary koa ilay anjelin'i Jehovah taminy ataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina izy noho ny amarony. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Andiny faraiky ambin'ny folo. Ary indray ny anjelin'i Jehovah taminy, indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Ismaela satria efa niaino ny fahorianao Jehovah. Verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Ary izy ho lehilahy toy ny biriky dia, ny tanany amely ny olona rehetra, ary ny tanan'ny olona rehetra kosa amely azy, ary onona eo tandrifin'ny rahalahiny rehetra izy. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, il habitera en face de tous ses frères. Ary agarana anao ny anaran'i Jehovah izay niteny taminy hoe ianao no Andriamanitra izay mahita. Verset 13, elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El-Roi. Fa hoy izy tsy teto va no mbola velonao aorian'ny fahitana. Car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? Izany nanaovana ny lavaka fatsakana hoe Beralahay roy indro eo anelanelan'ny Kadesy sy Bareta izany. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Shai-Roi. Il se trouve entre Kadès et Bared. Andiny fa 5:20 sy 2:20. Ary Agara dia niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama, ary ny anarany zanany izay naterany dia nataony Abrahama hoe Ismaela, ary efa enina amby 20 taona Abrahama raha i Agara niteraka ny Ismaela taminy. Verset 15. Agar donna un fils à Abraham et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Ya. Amin'ny alalan'io ten'Andriamanitra ny vakina io moa zany no itondrasana fampahirezana, fampianarana ho antsika rehetra. C'est à partir de ce verset que nous allons donner des encouragements pour nous. Ny sarihako ny saintsika voalohany dia zao. Nous devons mettre en tête premièrement que eto ambony tany dia misy olona matratra mihoatra ny 20 miliara na 20 lavitrisy. sur cette terre, il y a plus de 8 milliards d'habitants. Ary na ny malagasy fotsiny aza ny fandrenesako ny antotanisa farany dia mihoatra ny 20 tapitrisana 28 millions nisan'ny malagasy. Et selon les statistiques, les dernières statistiques que j'ai reçues, les Malgaches seulement comptent environ 28 millions d'habitants. Zavatra ambarako aminao nefa dia zao, na dia misy olona maro be tak'izany aza eto ambony tany, Mais j'aimerais te dire que même s'il y a une multitude sur terre, ary na dia misy olona 17 tapitrisa miaina eto Madagasikara, et même s'il y a 27 millions d'habitants à Madagascar, dia Andriamanitra afaka niahanao samy rery. Dieu peut prendre soin de toi personnellement. Andriamanitra afaka miahanao samy rery. Dieu peut prendre soin de toi personnellement. Andriamanitra mahita ny fiainanao. Et Dieu voit ta vie. Andriamanitra malala tsara ny fahorianao. Et Dieu connaît tes souffrances. Enganeka hikarakaranao izy androany. Et puisse Dieu prendre soin de toi aujourd'hui. Am'ireo problème sy zava-tsarotra rehetra lalovanao. Sur ton problème et les difficultés que tu traverses. Zavatra misy rehefa miatrika sehatra na fitsapana ny olona anankiray. Ce qui se passe quand une personne traverse des épreuves, Dia mametraka fanontaniana izy hoe
mba hitan'andriamanitra ve zao fahoriana na zao problema na izao toe-java-misy atrehako zao. Et cette personne pose une question. Est-ce que Dieu voit mes souffrances? Est-ce que Dieu voit ma situation? Ny zavatra ambarako aminao dia zao, Andriamanitra tsy manalavitra anao fa eo akaikinao Andriamanitra. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu n'est pas loin de toi, il est près de toi. Mahita anao Andriamanitra. Et Dieu te voit. Zay moa mahatonga ny anarany atao hoe Jehova Jireh. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh. Andriamanitra mahita, Dieu voit. mahita ny aretinao, Dieu voit ta mahita ny maladie. fahorianao, Dieu voit ta souffrance. mahita ny problemanao, Dieu voit tes problèmes. mahita ny zavatra mampahory anao. Dieu voit les choses qui te font souffrir. Misy amintsika ireo rehefa matory amin'ny alina Il y a parmi nous, quand ils dorment la nuit, dia mitomany ao am-pandrianao ianao, ils pleurent sur leur lit tsisy olona mahita. et personne ne peut le Rehefa voir. tonga ny maraina Et le matin, quand il se réveille, dia lena ny ondanao, son oreiller est tout mouillé tsy misy mahafantatra et personne ne connaît. fa Andriamanitra mahita, Mais Dieu voit cela. Andriamanitra mahafantatra, Dieu connaît cela. Andriamanitra mahalala tsara ny zavatra mahazo anao. Et Dieu sait très bien ce qui se passe dans Afaka ta vie. nitetanana mafy an'i Jesosy. Est-ce que tu Fa peux acclamer pour Tena tsara. Jésus? Misy tantarana lehilahy anankiray atao hoe Abraham. Il y a l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham. Aty amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo Ça se trouve dans Genèse, chapitre 22, andininy fafito hatramin'ny fahavalo. versets 7 à 8. Zao le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. La parole est ainsi au nom de Jésus. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe: Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, Rikiako, Mon père. dia hoy izy, inty ao anaka. Il répondit, Me voici mon fils. Ary hoy izy, indreo ny afo sy ny kitay, fa iza kosa izay ondry atao fanatitra hodorana. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Fa hoy Abrahama, Abraham répondit, anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry hatao fanatitra hodorana, dia niarana andeha izy mianaka. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Nisy fotoana ny zahatoetra any Abrahama Andriamanitra. Il y avait un moment où Dieu faisait un test à Abraham. Satria raha zavaina tsotsotra ny tantaran'i Abrahama, Parce que si on expliquait brièvement l'histoire d'Abraham, i Abrahama dia teraka tamin'ny taranaka mpanompo sampy. Abraham était un fils d'un idolâtre. Avy any Iraka no niaviany, Il venait d'Irak. ary izy ireo dia vita manolotra ny zanany atao fanatitra hodorana. Et ces personnes-là pouvaient donner leur fils pour faire l'holocauste. Eto Andriamanitra dia mitsapa ny Abrahama, ny zahatoetrany Abrahama, Ici alors Dieu a éprouvé Abraham. hoe tahaka ny fanoloran-tenan'ny Abrahama fony izy mbola sy nanompo an'Andriamanitra ve? Est-ce que Abraham pouvait faire ce qu'il avait fait tant qu'il était encore païen? Ho tahaka izany koa no anompony an'Andriamanitra rehefa nandray nanompo an'Andriamanitra izy. Est-ce qu'il pouvait servir Dieu de la même manière? Taloha izy sy ny taranany navita nanolotra ny zanany atao fanatitra hodorana ho an'ny sampy. Parce qu'avant, lui et sa descendance, il osait donner son fils pour mourir, pour faire l'holocauste. Ary rehefa manompo an'Andriamanitra izy dia ho vitany koa ve ny hanolotra ny zanany latokana atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Et une fois qu'il sert Dieu, est-ce qu'il ose encore offrir son fils unique pour faire un holocauste à Dieu? Fizahatoetra nataon'Andriamanitra fa Andriamanitra akory tsy hamono an'i Isaka. Dieu éprouvait juste Abraham, mais il n'allait pas tuer Isaac. Isorina an'Andriamanitra
Mais Dieu soit remercié, fa nanaiky an'andriamanitra Abrahama, car Abraham a obéi à Dieu. nakatohan'andriamanitra Abrahama. Il a obéi à sa parole. Raha vao maraina ny andro Et le matin, dia nentiny Isaka il a emmené Isaac ho atao fanatitra hodorana pour faire de lui un holocauste any amin'ny tendrombohitra Sinay zany. sur la montagne de Sinaï. Dia ny zavatra nisy dia izao, Et qu'est-ce qui s'est passé? resy lahatra Andriamanitra Dieu est convaincu fa i Abrahama que Abraham dia nanompo an'Andriamanitra servait Dieu mihoatra lavitra noho ny fanompotsam-po nataony taloha. bien plus que ce qu'il a fait avec l'idolâtrie avant. Ny zavatra tiako ambara amintsika rehetra manatrika eto, J'aimerais vous dire, vous tous qui assistez à ce culte, raha mbola tsy nanompo an'Andriamanitra isika si nous n'avons pas encore servi Dieu, dia navita nanao zavatra be dia be ho an'izao tontolo izao, nous avons fait beaucoup de choses pour ce monde. navita nanao zavatra ho an'ny fanompotsam-po izay takin'ny dadarabe. Nous avons osé faire des choses que les marabouts nous disent de faire. Question mipetraka amintsika dia izao, Et la question qui se pose, c'est, ianao ve amin'izao fanomponao an'Andriamanitra zao une fois que toi tu sers Dieu maintenant, mbola mavita manolo tena ho an'Andriamanitra est-ce que tu oses encore te donner entièrement à Dieu tahaka ny nanomponao sampy taloha? comme ce que tu faisais avant dans l'idolâtrie? Engane isika rehetra J'espère que nous tous, afanafo an'Andriamanitra, nous soyons zélés pour ny Dieu, rehetra ho nous an'Andriamanitra soyons en feu pour ka Dieu mihoatra lavitra ny fanompotsam-py et que nous servons plus que nous avons servi avant dans l'idolâtrie, izay nataontsika taloha que ce que nous avons pu faire avant, dia hanompo an'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany isika nous allons encore faire plus pour Dieu. amintsika manompo an'Andriamanitra izao. Maintenant que nous servons Dieu, nous allons faire plus. Tia famafo an'Andriamanitra tsika rehetra. Acclame le Seigneur très fort. Arahorakoraka mafo an'Andriamanitra. Acclamez encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Ny Isaka moa tena lehilahy tiany zanaka tena tiany Abraham Isaac était un fils bien-aimé d'Abraham satria zanaky ny fahanterana izy parce que c'était un enfant ary lahy tokana. qu'il avait eu quand il était vieux et c'était un fils unique. Na Andriamanitra mihitsy ary zany teny manao hoe Et c'est même Dieu qui a dit, eto ny zanako lahy tokana lay tianao emmène ton fils unique, celui que tu aimes, ho atao fanatitra hodorana ho ahy pour faire un holocauste pour moi amin'ny tendrombohitra anankiray eo amin'ny tany Moria. sur un montagne à Morija. Dia niporofony Abrahama Et Abraham a prouvé fa Andriamanitra ny tiany lavitra mihoatra noho ny zanany. qu'il aimait Dieu bien plus que son fils, Andriamanitra ny loha laharana eo amin'ny fiainana. que Dieu avait la priorité dans sa vie. Nefa nampianatra antsika teto andray mandeha hoe Andriamanitra no ataovy numéro 1, Andriamanitra no ataovy loha laharana eo amin'ny fiainanao. J'ai déjà enseigné une fois qu'il faut que tu fasses de Dieu ta priorité, qu'il faut que tu fasses de Dieu le numéro 1 dans ta vie. Maro amin'ny olona rehefa mandray fitahian'Andriamanitra Plusieurs personnes, quand ils reçoivent la bénédiction de Dieu, dia lasa adininy Andriamanitra ils ont tendance à oublier Dieu. na mivavaka ary izy tsy dia tonga firy-tsony Et même pour aller à l'assemblée, ils n'arrivent pas souvent. satria ny fitahiana nomena azy no zava-dehibe mihoatra no Andriamanitra. Parce qu'ils accordent plus d'importance pour les bénédictions plus que Dieu. Za kosa nefa miteny amintsika androany, Mais aujourd'hui, je vous dis, aoka le Andriamanitra mpanome fitahiana puisse le Dieu qui donne les bénédictions no tiantsika mihoatra lavitra noho ny fitahiana nomeny antsika. soit plus aimé que les bénédictions en elles-mêmes. Ny tia famafo an'Andriamanitra tompoko. Acclame fort pour le Seigneur. Mafimafy tamin'ny Abrahama ihany, C'était assez dur pour Abraham. tena mafy amin'ny Abrahama mihitsy. C'était vraiment dur pour Abraham Zany hoe hitondra zanaka lahy tokana atao fanatitra hodorana any amin'ny tany Moria, amin'ny tendrombohitra anankiray amin'ny tany Moria. d'offrir son fils unique pour holocauste dans le montagne dans le pays de Morija.
dia nametraka question Isaka Isaac a alors posé une question. hoe ry dada efa eto avokoa ny kitay efa eto avokoa zavatra rehetra ilaina anaovana fanatitra fa aiza kosa zay mba ondry ho atao fanatitra ho dorana. Il a demandé, papa, le bois est déjà là et tout ce qu'il faut pour faire l'holocauste est déjà là, mais où se trouve l'offrande pour faire l'holocauste? Mino fa tena voatsindrina po i Abrahama marian'izany question zany. Je suis sûre qu'Abraham a été vraiment touché par cette question. Fa noho ny fitiavany an'Andriamanitra dia nakatoa an'Andriamanitra izy. Mais puisqu'il aimait Dieu, il a obéi à Dieu. Eto te ampahery antsika hoe ny fankatoavana an'Andriamanitra J'aimerais vous encourager aujourd'hui que l'obéissance à Dieu, na ohatra ny tsisy tombontsoa anao azy, même si parfois il n'y a pas d'avantage pour toi, fahitanao azy selon tes yeux humains, dia akatoavy foana Andriamanitra. obéis quand même. Na ohatra ny hoe mampanahirana raha ny fankatoavana an'Andriamanitra, Même si ça semble difficile d'obéir à Dieu, tena mila sakrifisy mihitsy qu'il faudrait des sacrifices pour obéir à Dieu, dia akatoavy ihany Andriamanitra. obéis quand même à Dieu. Eto matsiaro Aujourd'hui, je me souviens marobe ny olona mandefa ny zanany qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient ces enfants. alefa ny Kowety, alefa ny Liban, Ils, alefa ny Oman, ils envoient leurs enfants à Koweït, à Liban. tsy voasakana ny ray aman-dreny fa alefany ihany ny zanany On ne peut pas empêcher les parents, mais ils envoient leurs enfants mba hitanty vola. pour chercher de l'argent. Fa rehefa Andriamanitra miantso ny zanany hoe Mais quand c'est Dieu qui appelle leurs enfants, alefaso any amin'ny faritra misy arabo ny zanakao qu'il dit envoie tes enfants dans les pays mba hitony arabes filazany tsara, pour annoncer l'évangile, hamonjy fanahin'olona, pour sauver des âmes. dia marobe ny olona misalasala Et beaucoup de personnes doutent ka hiteny izy manao hoe et ils vont dire maty ihany ny zanako, tsy alefako any ny zanako. mes enfants vont mourir là-bas, je ne vais pas envoyer mes enfants là-bas. Dikan'izany zany rehefa resaka vola, C'est-à-dire que quand il s'agit d'argent, vonina ny anao sakrifisy ny olona. les personnes sont prêtes à faire des sacrifices. Fa rehefa ho an'Andriamanitra, Mais quand il s'agit de Dieu, miasa ho an'Andriamanitra, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, dia misalasala ny olona, misalasala ny ray aman-dreny. les andefa ny personnes zanany. commencent à douter, les parents commencent à douter pour envoyer leurs enfants. Za mahita fahazovan'ny fotoana iainantsika izao a, Moi, je trouve qu'en cette époque où nous vivons, fotoana tokony handehanantsika izao, c'est le moment où nous devons marcher, fotoana tokony hitorintsika filazatsara où zao. nous devons aller prêcher l'évangile. Za misaotra an'Andriamanitra amin'ny asa any an-dapa, Je remercie Dieu pour l'œuvre qui se trouve à misaotra ny Andap. tompony amin'ireo olona nanolo tena, Je remercie Dieu pour toutes les personnes qui ont donné leur vie. fa misy amin'ireo raha lasana bavy ireo nalefako any amin'ny toerana miala 3 andro ao an-dapa, Car il y a des personnes où j'ai envoyé dans un endroit où il faut 3 jours de route. misy miala 2 andro miala eo an-dapa, Il y a où il y a 2 jours de route depuis Andap mandeha any amin'ny toerana tena tsisy fiangonana fa tena mila an'Andriamanitra. pour aller dans un endroit où il n'y a pas d'église. Misorina ny tompo fa nanolo tena ireo raha lasana bavy ireo a. Et je remercie Dieu parce que ces frères et Misaotra sœurs ont an'Andriamanitra donné ihany leur koa ny vie. amin'ny ray aman-dreny zay nanaiky izany. Et nous remercions également pour les parents qui ont accepté. Dia isorana ny tompo fa misy olona maro voavonjy a any anaty ala any. Et Dieu soit remercié parce que là, dans les forêts très loin, il y a des personnes qui ont reçu Jésus. Fizonana vavolombelona ameko anao androany a, misy asan'Andriamanitra any amin'ilay toerana atao hoe Atsakabary. Un témoignage que je veux vous partager aujourd'hui, il y a l'œuvre de Dieu qui se trouve à un endroit appelé Antsakapa. Raha tsaroantsika tsara fa io Atsakabary io a dia may avokoa ny tanàna rehetrarehetra. Si nous nous, Misy souv- nandoro. si nous nous souvenons, cet endroit appelé Atsakavar est un endroit sèche parce qu'il y avait quelqu'un qui a mis le feu. Ka na ny manam-pahefana aza, polisy, gendarme tsy tafiditra tany intsony. Et que même les autorités, le gouvernement, ne peuvent pas y accéder.
ny fiangonana ihany koa tsy misy tafatsangana tao Atsakabary. Et il n'y avait pas d'église à Tsakabar. Kanefa nalefako tany ny plainta anankiray Mais j'ai envoyé mes fidèles pour aller là-bas. manao asan'Andriamanitra izy amin'izao ankehitriny izao a. Et au moment où l'on parle, il fait l'œuvre de Dieu là-bas. Vao tsy ela nisy 550 ny olona natao batisy. Et il n'y a pas longtemps, il y avait 95 personnes qui se sont fait baptiser. Ny fijolona vavolombelona farany eny koa dia mahatratra 300 ny isan'ny mpino mivavaka ao. Et selon le dernier témoignage que j'ai reçu, il y a à peu près 300 fidèles dans l'église qui se trouvent là-bas. Dia misy général avy aty Antananarivo, Et il y a un général qui vient d'Antananarive. olona manana grady ambony zany. C'est quelqu'un de haut placé. Rehefa nariana Tsakabary hoe nivavaka ny olona, Quand il a entendu que les gens à Tsakabar prient, dia nanapa-kevitra izy fa ny olona rehetra mivavaka dia izy niantoka baiboly ho an'ny tsirairay avy. et il a décidé de donner une Bible à tous les croyants de cet endroit. Arahorakoraka mafy ny tehaka ho an'i Est-ce que Jesosy. tu peux acclamer fort le Seigneur pour cela? Ka fotoana izao raha lasianabavy ray aman-dreny, Frères et sœurs, chers parents, c'est le moment. fotoana izao andehanantsika. C'est le moment pour partir. Fotoana izao hanirahanao ny zanakao, na zanakao lahy na zanakao vavy. C'est le moment pour envoyer ton fils ou ta fille. Raha manana antso ho plaintany zanakao a, Si tes enfants sont faits pour servir à l'église, azakanana izy fa aporosio. ne les empêchez pas, mais vas-y, envoie tes enfants. Hamonjy fanahin'olona fa fotoana ny fifohazam-panahy lehibe izao. Envoie tes enfants pour sauver des âmes parce que c'est le temps du Mety ianao réveil. mijery anahy androany io mihitsy a, Peut-être que c'est toi qui me regardes aujourd'hui, no manana ny antson'Andriamanitra androso, qui a l'appel de Dieu mitory filazantsara, pour aller prêcher l'évangile, hanangana fiangonana, pour bâtir des églises, hanao mpianatra ny firenena rehetra, pour faire de tout le monde mon disciple. aza misalasala fa mandehana, Ne doute plus, mais va. ao fafaintanany olona zay tapa-kevitra Secoue les hiara-miasa mains amin'Andriamanitra. de ceux qui sont prêts à travailler avec Dieu. Hanangona ny vokatra farany sika zao a, Nous allons récolter les dernières semences. C'est un grand réveil. fifohazam-panahy lehibe zay mbola tsisy oatra zany atramin'andrenina n'izao tontolo zao a. C'est un grand réveil qui n'a jamais eu de Raha pareil. manaiky ianao manofahofa-tanana io a, Si tu acceptes, toi qui secoues les mains, ahita ny asa lehibe ataon'Andriamanitra ianao, tu vas voir les grandes œuvres de ahita Dieu. fangakana lehibe Tu vas ataon'Andriamanitra voir ianao. les miracles que Dieu va Ho faire. marobe ny fanahin'olona ho vonjena amin'ny alalanao. Et il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées grâce à toi. Acclame le Seigneur. Tovy tena mafy tsara. Acclame Ahorakoraka encore mafy plus ho an'i fort. Jesosy. Alléluia. Alléluia. Niaingako teo hoe i Abrahama dia navita nanolotra ny zanany ho an'ny sampy, izay mihitsy ny fomba ny taranak'izy ireo zany. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Abraham a osé donner ses enfants pour l'idolâtrie. Ka rehefa nitakian'Andriamanitra indray teto ny zanany latokana ho atao fanatitra, Et quand Dieu voulait avoir son fils unique pour faire l'offrande, dia nanapa-kevitra izy a amin'olotra ny Isaka atao fanatitra ho dorana. et Abraham a alors décidé à donner Isaac, son fils, pour Tena faire tsisy l'holocauste. sangisangy, tsisy vazovazo mihitsy ny Abrahama, Abraham ne blaguait pas du tout, fa dia tena nanapa-kevitra izy hankatohan'Andriamanitra. mais il a vraiment décidé à obéir Dieu. Rehefa tonga teo amin'ilay tendrombohitra i Abrahama, Et quand Abraham est arrivé à la montagne, ka nanontany azy Isaka hoe aiza zay ondry, et quand Isaac lui a demandé où se trouve l'agneau, dia namaly Abrahama hoe Andriamanitra no mahita. Abraham alors répondit, c'est Dieu qui voit. Ny zavatra anankiray azo soahana dia zao, On peut tirer de cette histoire, raha misy problème malalovanao eo amin'ny fiainana, si tu traverses un problème quelconque dans ta vie, efa fantatr'Andriamanitra mialoha zany, Dieu connaît d'avance dia efa nanomana vahaolana ho anao Andriamanitra. et il a déjà préparé une solution pour toi.
ary te hiteny aminao androany maraina Et j'aimerais te dire ce matin fa ny zavatra sarotra rehetra lalovanao que toutes les difficultés que tu traverses, reo sedra sy fitsapana lalovanao ankehitriny toutes les épreuves dont tu traverses aujourd'hui, miady atrehanao ka motra matsapa hoe tapidalaka le ianao a le combat dont tu traverses et que tu ne trouves plus où aller, te hiteny aminao androany hoe j'aimerais te dire aujourd'hui, hivadika fijoroana vavolombelonao anao zany cela va se transformer en un grand témoignage pour toi. Cela va se transformer en un témoignage. Cela va se transformer en un témoignage pour toi. Andriamanitra meloa ny vahaolana ho anao Parce que Dieu a déjà préparé en avance la solution pour toi. tsy amenina mafy zany Est-ce que tu peux faire un amen très fort? alleluia Alléluia. satria alohan'ny nangatan'andriamanitra ny Isaka atao fanatitra ane Parce qu'avant que Dieu demande Isaac pour être une offrande, dia efa nomanin'andriamanitra le zanak'ondry voasangazotry ny kritrala ondry lahy Dieu a déjà préparé un agneau qui était dans les bois. ka rehefa nitodika i Abrahama Et quand Abraham a mis les yeux à gauche, izy andeha hamono ny zanany lahy tokana au moment où il allait tuer son fils unique, dia nahita ondry lahy izy a voasangazotry ny kritrala il trouvait un agneau entre les branches. io le vahaolana omen'andriamanitra ny Abrahama C'est la solution que Dieu a donnée à Abraham. ka natonga ny Abrahama miteny manao hoe Jehova no mahita Et c'est pourquoi Abraham a dit, c'est Dieu qui voit. zay natonga azy nanome ny anarana hoe Jehova Jireh C'est pourquoi il a donné le nom de Jéhovah Jireh. samy miteny amin'ny namany azy hoe Jehova Jireh Dis à ton voisin, Jéhovah Jireh. na marobe ary ny olona eto ambony tany teneny eo akaikinao Dis à ton voisin, même s'il y a beaucoup de personnes sur cette terre, dia hitan'andriamanitra foana ianao Dieu te voit personnellement. anavaka anao Andriamanitra Et Dieu va te distinguer. anasitrana ny aretinao Dieu Andriamanitra va guérir ta maladie. mampiproblemanao Et Andriamanitra Dieu va résoudre tes problèmes. anafaka anao amin'ny asa lohanao Andriamanitra Dieu va te délivrer. efa nanomana vahaolanao anao Andriamanitra Dieu a déjà préparé une solution tsy pour toi. hoela dia hifanena amin'ny vahaolana ianao Dans pas longtemps, tu vas trouver ta hitanao solution. Andriamanitra Et Dieu va te bénir. aorinan'ity fotoam-bavaka androany ity Après ce culte dia d'aujourd'hui, hosokafan'andriamanitra ho anao ny varavarana Dieu va ouvrir ses portes pour hosokafan'andriamanitra toi. ho anao ny lalana Dieu va ouvrir la tsy route pour maintsy toi. tafavoaka velona ianao Et tu dois t'en sortir tsy maintsy vivant. ho tafita ianao Tu dois s'en sortir. tsy maintsy ho tahina ianao Tu dois être béni. amin'ny anaran'i Au Jesosy nom de Jésus. mitiafa mafy an'i Jesosy Acclame fort pour le Seigneur. tovy tena mafy tsara Encore plus fort. halleloia Alléluia. ny zavatra anankiray tiako ampitaina amintsika ihany koa dia zao J'aimerais aussi dire une autre chose. raha mandalo toe-javatra sarotra isika Si nous traversons des difficultés, ny fahitanao azy hoe tapidalaka le a peut-être que tu vois que tu ne trouves plus d'issue. tsisy tsony lalakombana Il n'y a plus d'issue du tout. ny fitenina eny avaratra hoe lany ny marina Au nord, on a une adage pour ça. zany hoe tsisy lalana ivoahana tsony zany On ne trouve plus où aller, il n'y a plus d'issue. dia aza mametra-panontaniana hoe nahoana Andriamanitra Ne pose plus la question, pourquoi Dieu? ohatra nataon'ny zanak'Israely hoe nahoana zay ny nentinao aty amin'ity tany hevitra aty a matin'ny anoanana matin'ny rano etaeta Ne fais pas comme le peuple d'Israël. Ils ont dit, pourquoi tu nous as emmenés dans ce désert? Nous mourrons de faim, nous mourrons de soif. isaky mifanena amin'ny problème izy ireo Parce qu'ils ont fait face à des difficultés. dia mametraka fanontaniana hoe Ils se posent toujours les questions. nahoana Pourquoi? nahoana Pourquoi? nahoana nentina aty amin'ny tany hevitra izahay Pourquoi tu nous as emmenés dans le nahoana ny tsisy désert? sakafo hoaninay Pourquoi on n'a rien à manger? nahoana ny tsisy rano sotronay Pourquoi on n'a rien à boire? nahoana nao vela ho fatin'ny anoanana izahay Pourquoi tu nous laisses mourir de faim? toetsaina tsy dia tsara loatra zany rehefa manompo an'Andriamanitra C'est une attitude qui n'est pas bien du tout quand on sert Dieu. fa torohevitra tsotra omeko anao Mais j'ai un conseil très simple à te donner. rehefa mandalo ady mafy ianao Quand tu traverses une grande difficulté,
dia miresatsotra amin'ny rainao hoe dis juste à ton Père, Andriamanitra, Dieu, tena mafy tokoa ny zavatra lalovako, c'est vrai que je suis face à une grande tena sarotra ny difficulté, zavatra atrehako, c'est vrai que j'ai une situation mafy tokoa ny désagréable, aretina lalovako, c'est vrai que je suis très malade, nefa za matoky ianao, mais je te fais confiance. nefa za matoky ianao, Mais je te fais confiance. nefa za matoky Mais ianao, je te fais confiance. nefa za matoky ianao, Mais je te fais confiance. nefa iza matoky ianao. Mais je te fais confiance. Natany anatin'ny lavaky ny liona Daniela, mbola namonjy azy tao Andriamanitra, Quand Daniel était dans la fosse au lion, Dieu l'a toujours natao sauvé. anatin'ny lafaoro misy afo mirehatra, Sadraka sy Mesaka ry Abednego, Andriamanitra nanafaka azy tao. Même si Sadrach, Meshach et Abednego étaient dans la four, Dieu les a sauvés. Andriamanitra koa ny hanafaka anao, Et Dieu va aussi te sauver. hamonjy anao Dieu va te secourir amin'ny toe-javatra sarotra lalovanao. sur cette difficulté que tu traverses. Matetika ny olona milaza matoky an'Andriamanitra rehefa tsisy zavatra lalovana. Souvent, les gens, ils disent qu'ils ont confiance en Dieu quand ils ne traversent pas des difficultés. Fa ny hamatarana ny mpino hoe matoky an'Andriamanitra izy, Mais comment savoir si un chrétien croit vraiment à Dieu? dia izy ao anatin'ny problème lehibe, C'est au moment où il traverse une izy grande difficulté. ao anatin'ny toe-javatra sarotra, C'est au moment où il traverse une situation na très mety misy difficile. aretina manjoa azy mafimafy le izy a. Peut-être qu'ils sont face à des maladies qui Baiboly sont... moa no teny manao hoe fizahan-toetra mahamay. Selon la Bible, on dit que c'est une grande épreuve. Indraindray mahamay le ady atrehantsika eto ambony tany. Parfois, nous traversons des combats Ny difficiles. anton'izany mantsy ny devoly mbola sy miala eto ambony tany. La raison, c'est parce que le diable se trouve encore sur terre. Fa ao anatin'ny fanjakana rivo-taona izy dia ho fatorana aloha. Mais dans le royaume de Milan, on va les attacher. Dia aorinan'izay izy a, dia alefany amin'ny farimetra fisolofara. Et après cela, on va les envoyer en enfer. Fa amin'izao andro iainantsika zao a, dia mbola miasa izy a. Mais au moment où l'on parle, ils s'agissent encore. Ny apokalypsy dia milaza manao hoe tonga amin'ny fahatezerina mirehitra izy. Le livre d'Apocalypse nous dit que le diable est en fureur Satria fantany fa kely sisa ny androny. parce qu'il sait qu'il a déjà peu de temps à vivre. Zany ny antony mahatonga antsika mbola ao anatin'ny ady, C'est la raison pourquoi nous traversons encore des ao combats, anatin'ny problème, nous traversons encore des problèmes, mandalo aretina tsy indraindray. que parfois nous traversons encore des Satria maladies, fahavalon'Andriamanitra sy fahavalontsika parce que c'est notre ennemi et l'ennemi de Dieu dia mbola eto ambony tany. qui agit encore sur cette terre. Tsy tokony atahotra nefa ianao. Mais tu ne devrais pas avoir peur, Jesosy ny teny manao hoe parce que Jésus l'a dit, amin'izao fiainana izao no ahitanao fahoriana, que tu vas être face à des souffrances sur cette vie, nefa matoky mais aie confiance, fa izaho efa naresin'izao tontolo izao. car j'ai déjà gagné ce monde. Jesosinao efa naresi ny aretina. Jésus a déjà gagné la Jesosinao maladie. nandresi ny problème. Jésus a déjà gagné les problèmes. Jesosinao nandresi ny toe-javatra sarotra lalovanao a. Jésus a déjà gagné cette Naïna, situation naïna, difficile zavatra que tu mety mampitomany. traverses. Peu importe ce qui te fait pleurer, Mety mampalaza-dranomaso anao. peut-être que ça te fait vraiment pleurer. Jesosy efa maty ny solo anao a. Jésus est déjà mort Efa pour toi. nety ny fahorianao Il a rehetrarehetra. déjà porté toutes ces Ny souffrances. fiainanao ratsy netiny teo amin'ny hazo fijaliana. Il a porté à la croix ta vie Fa ny misérable. fiainany tsara Mais la belle vie, meny anao. il te l'a donnée. Misy fifanakalozana eo amin'ny hazo fijaliana. Il y avait eu un échange à Ny la croix. aretinao netiny Jesosy. Dieu a apporté ta Fa izy maladie, kapohana mba ho fanasitranana anao. mais on l'a mis des coups pour que tu sois guéri. Jesosy nandatsaka ny rany mba ho famelana ny elokao. Dieu a versé son sang pour que tu sois pardonné. Nitondra ny fahotanao rehetra, ny elokao rehetra, fahatosoanao rehetra Jesosy. Dieu a apporté tous tes péchés Mba hahatonga anao ho fahamarinan'Andriamanitra. pour que tu sois une justice de Dieu. Tsy fahamarinanao fotsiny fa fahamarinan'Andriamanitra. Tu n'es pas juste une justice de toi, mais une justice de Dieu. Olo marina eo mason'Andriamanitra. Aux yeux de Dieu, tu es une personne Ka juste. raha mivavaka ianao a, fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Et quand tu pries, on dit que Ah, la il prière va du qu'à juste Androane. est très fervente. Ta Misy zavatra prière lehibe mitranga rehefa mivavaka ianao.
Il y aura des choses qui satria ny vont se vavaky passer ny quand tu vas marina dia prier, ianao zany parce que la prière du juste, c'est ta dia prière. amparany baiboly fa mahery indrindra Et la prière du juste, selon la Bible, c'est une prière fervente. matoika fa raha hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao androany a J'ai foi que si tu vas prier de tout dia ton cœur zavatra lehibe tsy aujourd'hui, takatry ny saina ho il y aura une ataon'andriamanitra grande chose que Dieu va faire sur ta vie. eo amin'ny fiainanao Sur ta vie, hitsimbadika ambony ambany ny tantaram-piainanao il y aura une grande chose que Dieu va zavatra faire. ratsy hivadika zavatra tsara Les mauvaises choses deviendront des bonnes faresenao choses. lasa fandresena Ta défaite deviendra ny une fahombiazana victoire. lasa fahombiazana Tes défaites deviendront une ary any victoire. amin'ny sisina ombiazan'ny hafa ary dia mbola omby hatrany ianao a Et là où les autres n'ont pas eu du Ou succès, un tu auras du bilan succès. Dieu va te bénir androso ny abondamment. fandrarahanao Ton business va ho anao avancer. mpanompon'andriamanitra manatrika eto androso ny fiangonanao Et si tu es serviteur de Dieu, ton mitondranao izy église va fifoazam-panahy avancer. isaky ny fiangonana izy fifoazam-panahy isaky ny fiangonana Il y aura un grand réveil sur chaque église. Dieu va bénir, te bénir, 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 bénir. Dieu va te bénir. mitiafa mafy sy miracle Acclame fort pour le Seigneur. tovy tena mafy tsara tompoko Acclame encore plus fort. Plus fort. somary verina kely amin'ny tantarany agara isika Et on va un peu revenir sur l'histoire d'Agar. fitipitinika any le izy Je vais un peu résumer quand même. ny tantarany agara dia zao L'histoire d'Agar, c'est que azo lazaina hoe niaran'ny fitondrana tsy mety izy on peut dire qu'elle a été maltraitée durant sa vie. satria agara moa dia vehivavy egyptianina Parce qu'Agar était une femme égyptienne. andevy izy tamin'izany Elle était esclave. andevy tao amin'ny abrama sy sarai Elle était l'esclave d'Abraham et Saraï. aza afangaro a abrama sy sarai Ne mélangez pas Abraham et Saraï, fa rehefa niteraka izy vao natao hoe abrahama sy saraha mais c'est après qu'ils ont eu un fils qu'on les a appelés Ah, c'est Abraham ça. et Sarah. Est-ce que vous avez compris? dia fony izy mbola hoe abrama sy sarai Et dia pon- tsy niteraka Et pendant l'époque où ils étaient encore Abraham et Saraï, ils n'ont pas eu d'enfants. andriamanitra nefa nanome fampanantenana Mais Dieu leur a donné une promesse fa amin'ny zanaka ny abrama sy sarai qu'il va donner un enfant à Abraham et Sarah. taranaka tahaka ny fasika eny an-dranomasina C'est une descendance comme le sable à la plage, ary taranaka tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra une descendance comme les étoiles dans les cieux. azavaiko tsotsotra le izy J'aimerais expliquer le hoe brièvement. tahaka ny fasika eny an-dranomasina Comme le sable à la plage, ça veut dire dia taranaka izy mivady aranofo a dia ny jiosy na ny israely zany ce sont ces descendances qui sont les Juifs ou le peuple d'Israël. fa le taranaka tahaka ny fasika eny amin'ny lanitra Mais la descendance qui est comme les étoiles dans les cieux, dia taranaka ara-panahiny abrahama sy sara ce sont des descendants spirituels d'Abraham et Sarah. Amen, nama C'est fizan. toi qui fais un grand Amen. satria rehefa mino an' jesosy ianao Parce que quand tu crois à Jésus, dia voalazany galatianina il est écrit dans Galates fa tonga zanak'andriamanitra ianao que tu es devenu enfant de Dieu mpandova araka ny teny fikasana ianao et que tu hérites selon la promesse. ianao zany zao le taranaki abrahama tahaka ny kintana Tu es alors la descendance d'Abraham comme les fa mbola étoiles. misy olona maro be anampohisantsika Et ce ne sont pas seulement nous, mais il y a beaucoup de ho gens taranaki abrahama ara-panahy qui sont les descendants d'Abraham spirituellement. Et surtout à notre époque, anao fifoazam-panahy lehibe andriamanitra Dieu va faire un grand ianao réveil manangatanana io mihitsy no ampiasain'andriamanitra et Dieu va utiliser toi qui lèves tes mains. olona maro ianao Tu vas sauver beaucoup d'âmes. maro ny olona matimaty amin'ny fitiavam-bola Beaucoup de personnes aiment l'argent, fa tsika kosa matimaty amin'ny fitiavana fanahin'olona mais nous aimons les âmes. ampiasanao any andriamanitra Et puisse Dieu t'utiliser. ampiasanao any andriamanitra Puisse Dieu t'utiliser. ampiasanao any Puisse Dieu andriamanitra t'utiliser. mpiara-miasa amin'andriamanitra ny Tu enao vas être allié avec Dieu. za matetika amin'ny teny manao hoe Souvent je dis, matetika za miteny manao hoe souvent je dis cette phrase. aja lehibe ho antsika fiangonana C'est
C'est un grand honneur pour nous, Église, no miara-miasa amin'Andriamanitra amin'izao vaninandro farany zao de travailler avec Dieu en cette époque amorony vokatra dia le fijinjana farany pour collecter le fruit qui est le dernier collecte, le fijinjana lehibe qui est le grand collecte. tsy men'Andriamanitra ny anjely zany. Cela n'a pas été donné aux anges, Raha zany a dia niteny tamin'ny anjely Andriamanitra hoe torohiteny Cornelio mba ho voavonjy. sinon Dieu a dit aux anges, annonce la parole à Cornelius pour qu'il soit sauvé. Fa naniraka anjely Andriamanitra hoe mandehana ny Petera ianao a mba hitoroteny amin'ny Cornelio a fa niteny alokan'ny vavanao no amonjena azy sy ny ankohonany. Mais Dieu a envoyé un ange pour ensuite aller à Pierre pour que les paroles qui viennent de la bouche de Pierre puissent sauver Cornelius. Satria tsy ny anjely no nitory filazatsara. Parce que ce ne sont pas les anges qui prêchent l'évangile. Tsy ny anjely mena zany andraikitra feno aza izany. Ce n'est pas les anges qui ont reçu cette mission qui est remplie d'honneur. Fa ianao zay miaino aeto a Mais c'est toi qui no m'écoutes men'Andriamanitra aujourd'hui zany andraikitra feno aza izany. que Dieu a confié cette mission avec plein d'honneur. Misy satro-boninahitra mantsy eo an-danitra ao a Parce que dans les cieux, il y a des couronnes tsy natokana ho an'ny anjely qui ne sont pas réservées aux anges, fa natokana ho anao mais qui ho sont anao, réservées ho pour anao, toi, pour ho toi, anao, pour ho toi, anao. pour toi. Sarotro-boninahitra tena mety aminao le izy a. Et c'est une couronne qui est vraiment spéciale pour toi. Tena eny avaratra hoe maneva anao. On dit toujours dans le Nord que ça te va bien. Ataovy amenina mafy zany. Amen. Ny mamerina amin'ny maro amin'ny fahamarinana dia amirapiratra mandrakizay tory. Ceux qui ramèneront les gens dans la justice, ils vont prier pour toujours. Dia ianao le manao amenina farany mafy. C'est toi qui fais Amen, un Farah, amen Sarah, très Indinda. fort, un Taovy tena amen mafy très tsara raha antsika joli. horakoraka ho an'i Jesosy. Acclame encore fort et dis amen pour Jésus. Mbola manana fotoana kely tsika. Nous avons encore un peu de temps. Alléluia. Alléluia. Dia jerentsika amin'izay le tantaran'ny iza moa ty Iagara. Et nous allons alors voir l'histoire d'Agar. Hoy za teo hoe Iagara dia niaran'ny fitondrana tsy mety. J'ai dit tout à l'heure que Agar a été maltraitée. Tena azo lazaina hoe victime mihitsy izy a. On peut dire qu'elle a été victime. Engany ianao ka tsy ho victime amin'ny fahadisoan'ny hafa. Et j'espère que toi, tu ne vas pas être victime pour les fautes des autres. Inona moa nahazo an'ity Iagara ty? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Agar? Andevo izy a Egyptianina tao amin'ny Sarai sy Abraham. Elle était une esclave égyptienne chez Abraham et Sarai. Sara sy Abraham dia niteny amin'Andriamanitra hoe ahazo zanaka dia io zanaka io a ho fitahiana ho an'ny hafa. Dieu a dit à Abraham et Sarai qu'ils vont avoir un enfant qui sera une bénédiction pour les autres. Ny zavatra nampalahelo anefa dia izao Mais ce qui est triste, c'est que Sara tsy nahandry an'Andriamanitra Sarah ne pouvait pas attendre le temps de Dieu. ka nitady vahaolana amin'ny maha-olombelona azy. Elle a alors cherché des solutions humaines. Niteny tamin'ny Abraham izy hoe mba hananana zanaka avy aminao a dia aleo ianao manambady any Iagara andevovavintsika. Elle a dit à Abraham, pour que tu puisses avoir d'enfants, tu devrais avoir une relation avec Agar, notre esclave. Ka lehilahy raha moa nasakanana ohatrany ahoana Et les hommes, même si on les empêche, mbola mahavita manao deuxième bureau. ils arrivent à avoir quand même une deuxième bureau. Mitady vehivavy ary sy ary sy ary. Ils cherchent encore des femmes ailleurs. Fomba fiteniko any an-tapany hoe misy anie ny lehilahy tena kolambohatra mihitsy. Il y a un adage chez nous, on compare les hommes à des coqs. Mahita kovavy maintimainty izy eto a Il voit une poule noire à gauche somary mirirandrirana eo izy a et il se penche un peu vers cette poule. dia rany io loha
Et il a une relation avec cette poule. mahita akoho vavy somary fotsifotsy indray izy ery a Il voit une poule un peu blanche dia lany le maintimainty eto et il quitte la poule dia lasa noire indray izy mirirandrirana ry amin'le fotsifotsy et il ery. va se pencher vers la poule blanche. Dia mahita akoho vavy ohatrany misy petipetina maintimainty sy fotsifotsy izy a Et il voit une poule avec des pois blancs, dia noirs. nafoiny le fotsifotsy Et il a quitté la poule fa nakato blanche amin'le mipetipetina maintimainty sy fotsifotsy indray et izy. il est allé vers la poule avec des pois blancs et noirs. Dia misy lehilahy ohatr'izany mihitsy a Et il y a des hommes qui sont vraiment zay comme ça. mahatonga amin'ny teny manao hoe tsika rahalahy tsy le akoho lambohatra isika. Et c'est pourquoi je dis souvent, nous les hommes, nous ne sommes pas des coqs. Tsy coq du village. Nous ne sommes pas des coqs de village. Tsika tena zanak'Andriamanitra. Nous sommes vraiment enfants de Dieu. Dia indraindray koa ne ohatran'ny lehilahy foana ny vomafy rehefa mandeha ny toriteny. Et parfois, on vit souvent les hommes dans les prédications. Fa tany aminay tany a, Mais chez nous, tany an-dapa, à Andap, nisy lehilahy lehibe nitomany niditranotranoko. il y avait un homme qui pleurait en entrant chez nous. Tsy lahitra nampanginina mihitsy izy tamin'izany. Et on ne pouvait pas le consoler. Ka rehefa olona moa mitomany manantona, Et quand quelqu'un pleure en venant à moi, dia te hitomany miaraka aminy koa. j'ai envie de pleurer avec cette personne aussi. Ka rehefa nantaniko izy hoe inona ny problémanao rahalahy, Et quand je lui ai demandé, mais c'est quoi ton problème, frère? dia niteneniny hoe ny vadiko lasa nanaraka chauffeur. Et il a dit que ma femme a suivi un chauffeur. Teo aloha izy nandeha tany sambava tany foana. Avant, elle partait souvent à Sambave. Avy eo izy lasa ny Antananarivo ka tsy hiverina intsony. Et après, elle est allée à Antananarive et elle n'est plus revenue. Dia zaho sy ny zanako sisa ny tavela eto an-dapa. Et il reste plus que moi et mon enfant à Andap. Dia zao ny fanontaniana mipetraka tao an-tsaiko hoe Et la question qui s'est posée dans ma tête, c'était, ay tsy ny akoho lahy ihany no maneno fa ny akoho vavy koa maneno. il n'y a pas que les coqs qui sonnent, mais les poules aussi peuvent sonner. Na lehilahy ianao na vehivavy a mitandrema tsara. Mais que tu sois un homme, que tu sois une femme, fais attention. Raha marina zany dia mitia famafy an'i Jesosy. Si c'est vrai, acclame le Seigneur. Alléluia. Toy izy izy aho hoe niaran'ny fitondrana tsy rariny tsy mety a i Agar. Et j'ai dit tout à l'heure qu'Agar a été vraiment maltraitée. Satria zany andeha vavy zany a tsy tompo-tsafidy zany Parce qu'en tant qu'esclave, elle n'avait pas le choix. fa tsy maintsy manaiky izy tenenin'ny tompony. Mais il faut qu'elle obéisse à son maître. Ka rehefa niteny tamin'ny Agara Sara hoe Et quand Sarah a dit à Agar, aleo ianao miaraka amin'ny vantoko, miaraka amin'ny Abrahama vantoko mba hahazahoana zanaka avy amin'ny Abrahama. elle a dit, aie des relations avec mon mari Abraham pour qu'on ait des enfants. Dia nanaraka an'izay tokoa i Agara. Et Agar a suivi ses directives. Fa ny zavatra mampagaga dia zao, Mais ce qui est étonnant, c'est que rehefa bevoka i Agara quand Agar était enceinte, dia nataony tsinitsinina ny tompovaviny, nataony tsinitsinina ny tompovaviny dia Sara. elle a méprisé Sarah, sa maîtresse. Ka vokatr'izany dia nalahelo no fony Saray Et à cause de cela, Sarah était triste. ary dia nanao zay ina moa zany tezitra tamin'ny i Agara izy. Et elle a été en colère envers Agar. Nampijaliany Agara, Et elle maltraitait Agar. nitomany mafy i Agara tao Agar pleurait tout le temps. fa raha tsy zakany Abrahama intsony ny zava-misy Et Abraham ne supportait plus la situation. dia lasa izy nandeha nandositra ny tavan'ny tompovaviny. Agar ne supportait plus la situation et elle s'est enfuie. Dia azonao sara etsaina ve zany hoe vehivavy bevoka Est-ce que tu réalises une femme enceinte andeha andositra any amin'ny tany efitra, qui va aller fuir dans le désert andeha any amin'ny désert, pour aller dans le désert? nandeha izy miaraka amin'ny kibobe, Mais elle est allée avec son gros ventre. nandeha nandositra ny tavan'ny Sara.
Elle s'est enfuie pour ne plus voir Sarah. lasa nandeha rakibo Le gros ventre est parti. zay moa fitenin'ny olona azy hoe rakibo any aminay ihany C'est comme ça qu'on dit chez nous. mafy ane zany C'est vraiment dur. rehefa nandeha lavitra izy nandositra ny tavan'ny saray Et quand elle s'est enfuie très loin pour fuir Sarah, dia nisy anjelin'andriamanitra nirahan'andriamanitra et Dieu a envoyé un ange pour aller chez elle. dia niteny taminy io anjely io hoe Et cet ange a dit, avy aiza ianao ry agara ka andeha ho aiza Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? misy zany karazan'olona Il y a des sortes de gens, tsy fatany lalana ombany ils ne savent même pas où tsy ils vont fatany aller. direktion andehanana Ils ne savent même pas la direction où ils fa vont. mandehandeha fotsiny ihany izy Mais ils partent juste comme dia ça tsy hitany fomba an'andriamanitra et ils ne vont pas voir Dieu fa agir. za manome tolotsaina anao Mais je te conseille aujourd'hui, isaky ny fanapahan-kevitra raisinao à chaque décision que tu vas prendre, isaky ny kion-dalina lalovanao à chaque direction que tu vas prendre, dia miainohan'andriamanitra ianao écoute Dieu d'abord. mivavaha tsara amin'andriamanitra Prie Dieu, fa ny fanamasin'andriamanitra car le Saint-Esprit dia hitaridalina anao amin'ny marina rehetra va te guider dans toutes dia les tsy ho diso vérités lalana mandrakizay et ianao tu vas jamais être en tsy erreur. tapidalaka le mandrakizay ianao Tu ne vas jamais être sans fa issue, hisokatra ao anao ny fahasoavan'andriamanitra car la grâce de Dieu va hisokatra ao anao s'ouvrir ny sur toi. fitahian'andriamanitra La bénédiction de Dieu va s'ouvrir averiko sur ny toi. teniko teo aloha Je hoe répète ce que j'ai dit avant. zay toerana hitondrasan'andriamanitra anao ihany Seul l'endroit où Dieu va t'emmener, no hitahian'andriamanitra anao c'est là qu'il va te bénir. aza manarakaraka ny fiainan'ny olona fotsiny Ne suis pas juste de la vie des gens. misy karazan'olona hoe mandeha ny fripirin'ny ranony eto akaikinay Il y a des sortes de gens où la vente de telle personne marche bien. dia mba handehanao fripy ihany koa Donc je vais aussi vendre des vêtements. mety mahasoa an'le olona le izy fa tsy mahasoa anao Peut-être que c'est bien pour l'autre personne, mais c'est pas zay bien zavatra pour toi. sain'andriamanitra ataonao ihany ny taterahanao Ne fais pas que ce que Dieu te dit de zay faire. toerana hitondrasan'andriamanitra anao ihany misy ny fitahianao anao Ne va pas que là où Dieu ne te dit pas d'aller. ozy izy aho hoe aza mitady hevitra andeha andositra ny ivelany ianao Je te dis, ne cherche pas des moyens pour t'enfuir à l'extérieur. satria maro ny olona lasa ny ivelany zao Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller à l'extérieur. kanefa ny olona ny ivelany any mitsoponenana Mais par contre, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, maninaka aty madagasikara qui vont venir à Madagascar. fa isika indray hiala eto amin'ity nosy mahafinaritra ity Et nous allons quitter ce andeha ho beau any pays Koweïty, andeha any Liban pour aller à andeha any Koweït, firenena à arabo, Liban, zay tsy dans les manaja ny pays arabes zon'olombelona qui ne respectent pas les droits humains. dia hoy izy iza aminao manao hoe Et je te dis aujourd'hui, raha eto androndrakely nitondran'andriamanitra anao si Dieu t'a emmené à eto Anjonjakel, madagasikara ny ametrahan'andriamanitra anao si Dieu t'a placé à Madagascar, dia eto ny misy ny fitahianao anao ta bénédiction se eto ny trouve misy ny ici. fahasoavanao anao Ta grâce se trouve ici. eto ny misy ny famonjen'andriamanitra anao Le salut se trouve ici. zany akory tsy midika hoe Cela ne signifie pas que hoe tsy andeha any an-dafy mihitsy ianao tu ne vas jamais aller à fa l'extérieur. raha ny komoro no mahasoa anao a Mais si c'est à Comore qui est ny destiné pour ran'andriamanitra toi, ny komoro ianao si Dieu t'envoie à dia l'île Comore, mandehana fa ny komoro zany ny hitahian'andriamanitra anao vas-y parce que Dieu va alors te bénir à l'île itiafa Comore. mafon'andriamanitra atsika rehetra azy Acclame fort pour le Tovy Seigneur. tena mafy Acclame encore plus fort. alleloia aninona ty ianao izy izy andriamanitra tamin'ny agara Et Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais ici? ary andeha akaiza ianao io Et il a dit à Agar, et où vas-tu? dia zao ny valitenin'ny agara hoe mandositra ny tavan'ny tompom-baviko aho Et Agar a répondu, je m'enfuis loin de ma maîtresse. mandositra ny tavan'ny saray izy zany Je m'enfuis loin de Saraï. zao ny tenin'andriamanitra tamin'ny agara hoe miverena any amin'ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao Et Dieu a dit à Agar, retourne vers ta maîtresse et soumets-toi sous son pouvoir. tsy hoe nibedy any agara koa andriamanitra fa tamin'ny mpitiavana no nanoloran'andriamanitra saina azy sy nanomezan'andriamanitra courage any agara Dieu n'a pas grondé Agar, mais il a conseillé avec amour et il lui a donné du courage. tian'andriamanitra hiatrika no avy ny agara
parce que Dieu voulait qu'Agar affronte son avenir. Tsy tian'Andriamanitra handositra problema i Agara. Dieu ne voulait pas qu'Agar fuyait ses problèmes. Dia hiteny aminao androany maraina hoe J'aimerais aussi te dire ce matin, aza mandositra ny adinao. ne fuis pas tes batailles. Atreo ny adinao miaraka amin'Andriamanitra. Affronte ton combat avec Dieu. Andriamanitra ny ombanao. Dieu soit avec toi, Andriamanitra ny ampahery anao. que Dieu te fortifie, Andriamanitra ny ampandresy anao. que Dieu te rende victorieux. Sarosarotra ihany nahazo any Agara aloha C'était un peu difficile ce qui est arrivé à Agar, satria asena miverina any amin'ny tompony izy. parce qu'on lui dit de retourner chez sa maîtresse, Izay tompom-bavy tena nasika nampijaly azy. car c'était une maîtresse très sévère et qui lui faisait du mal. Ary izy efa lasa kilomètre maromaro tany an-tany efitra na tany amin'ny désert. Et en plus, elle était déjà partie très loin dans le désert. Dia tsy maintsy hiverenana indray zany a iny lalana nandehanana iny a Et miaraka amin'ny kibo be. Il fallait qu'elle refait tout le trajet avec son grand ventre. Fa ny zavatra nisy dia zao, Mais qu'est-ce qui s'est passé? i Abraham i Agara sady nanaiky an'Andriamanitra no nankatoa an'Andriamanitra. Agar, elle acceptait Dieu et elle avait obéi à Dieu. Zay le mahatonga miteny amintsika hoe C'est pourquoi je vous dis tout le temps, na dia sarotra katoavina azy, même s'il semble difficile na ohatra d'obéir, ny tsy ahitanao tompontsoa azy, même s'il ne semble pas avoir d'avantage pour ny toi, fankatoavana an'Andriamanitra le fait d'obéir à Dieu, dia maneky an'Andriamanitra ihany. obéis quand même. Mankatoava an'Andriamanitra ihany. Obéis à Dieu quand Fa même. ho hitanao fa hisokatra ny lalana. Et tu verras qu'il y aura Afinaritra un avokoa chemin zavatra pour hitranga toi eo amin'ny fiainanao. et qu'il y aura de merveilleuses choses sur ta vie Rehefa mahay manaiky sy mankatoa an'Andriamanitra isika. quand tu sais accepter et obéir à Dieu. Ny sarana roa mihitsy le hoe manaiky sy mankatoa a. Je mets de côté accepter et obéir. Ny manaiky a dia fihetsiky ny fonao. Accepter Dieu, c'est un état de cœur. Ny toe-potsika ny atao hoe manaiky. C'est notre état de cœur qui se soumet. Fa ny fankatoavana dia hetsika Mais l'obéissance, c'est une action. hankatoavanao an'Andriamanitra. Ton obéissance à Dieu, Ohatra fotsiny a miteny amintsika hoe raha no fafolo-karena ianao par exemple, si je vous dis, nous allons faire la dîme, dia tsy hitondra fafolo-karenany fotsiny ianao hoe satria ty rehefa toroteny foana dia alatsako. tu ne vas pas juste faire les dîmes parce que tu dis, c'est toujours les prédications de dimanche, donc je vais faire les dîmes. Fa tena tokony ho resy lahatra mihitsy ny fonao manaiky an'Andriamanitra. Mais ton cœur doit être convaincu et doit accepter Dieu. Dia arahanao hetsika amin'ny fankatoavana azy izany. Et tu vas accompagner cela par des actions d'obéissance. Dia ho hitanao fa hitanao tokoa Andriamanitra. Et tu verras que Dieu va vraiment te bénir. Tanteraka amin'izay rehetra manao amenina mafy zany. Que cela s'accomplisse à ceux qui font un amen. Andriamanitra tena mijery ny toe-potsika. Dieu regarde vraiment l'état de Mijery notre ny cœur. fihetsiky ny fotsika Andriamanitra. Dieu regarde vraiment nos Any amin'ny cœurs. tantara faharoa toko fahaenina folo andininy fasivy. Dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, Misy tenin'Andriamanitra manao hoe il y a une parole qui dit: ny mason'i Jehovah mijery ny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehony amin'ny kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Manambara Andriamanitra fa izay olona manana fo marina, fo mahitsy no iasan'Andriamanitra mikery. Dieu dit alors que seuls ceux qui ont un cœur droit et un cœur juste, que Dieu va agir. Ka rehefa mankatoa azy isika sy manaiky azy a, Donc quand on obéit à Dieu, quand on accepte la voix de Dieu, dia mahalosoa anao Andriamanitra. Dieu va te faire du bien. Andriamanitra mipamalosoa tsara indrindra mihoatra no mipamalosoa rehetra. Dieu va te récompenser, il récompense plus que les autres. Zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Agara ty amin'ny andininy faraky ambin'ny folo. Et la parole de Dieu a dit Toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo. dans Genèse Afatry chapitre Andriamanitra 16, tamin'ny verset Agara. 16,
chapitre 16 chapitre 16, verset 11. verset 11. Ary indray le anjelin'i Jehovah taminy, indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Ismaely, satria efa niain'ny fahorianao Jehovah, ary izy io lehilahy toy ny borikidia, ny tanany hamely ny olona rehetra, ary ny tanan'ny olona rehetra kosa hamely azy, ary onona eo tandrifin'ny rahalahy rehetra izy. Genèse, chapitre 16, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Mandresy lanitra be fa Andriamanitra dia tena nitsinjo an'ity vehivavy andevo ity. C'est très convaincant de voir comment Dieu veille sur cette femme esclave. Na izy irery ihany aza ny tany amin'ny tany efitra, Même s'il n'y avait qu'Agar dans le désert, dia nanara-maso azy Andriamanitra ka nitaha azy. Dieu avait un œil sur elle et Dieu l'a bénie. Indrindra moa ka nanaiky sy nankatohan'Andriamanitra izy. Mais surtout quand Agar a obéi à Dieu. Dia nanome valosoany Agar Andriamanitra, Et Dieu a récompensé Agar. dia nampahana teny izy manao hoe Et Dieu a promis indro manananaka ianao hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Ismaela. que tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Manambara amintsika izany Cela nous dit que fa ny olona rehetra mankatohan'Andriamanitra, toutes les personnes qui vont obéir à ny Dieu, rehetra manaiky an'Andriamanitra, tous les croyants qui vont obéir à dia Dieu, hamalisoa azy Andriamanitra, Dieu va les récompenser satria Andriamanitra mpamalisoa lavitra mihoatra no mpamalisoa rehetra. parce que Dieu récompense bien plus que tous les autres récompensateurs. Any amin'ny Jérémia 7:20 alohan'ny amaranako ny toriteny, Et avant que je termine la prédication, on va voir 21 dans Jérémie chapitre 29, ary verset amintsika ny maheno 11. iten'Andriamanitra io a, Nous savons par cœur ce verset, fa na izany azy vakiko foana ihany le izy. mais je vais quand même la lire. Jérémia 7:20 Jérémie chapitre 29, 21 verset 11. toy izao le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, ho Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fahatsoloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farana. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Raha io tenin'Andriamanitra io ny jerena, Si on regarde cette parole, dia manazava amintsika hoe cette parole nous explique que tsisy kajikajin'Andriamanitra ankoatry ny hahasoa antsika. Dieu n'a pas d'autre projet à part de nous fournir un projet de bonheur. Na dia ohatrany sarotra raha ny zava-misy, Même si parfois on traverse des choses na dia difficiles, ohatrany tsy mahita lalakombana raha ianao, même s'il semble de ne plus avoir d'issue, na dia tapidalaka alia raha ianao, même si tu ne trouves plus où aller, Andriamanitra mampahana tena antsika Dieu nous promet fa io zavatra sarotra lalovanao io a, que cette période difficile que tu traverses, dia lalana hitondrasan'Andriamanitra anao a, c'est un chemin où Dieu va t'emmener mba hanananao fanantenana any amin'ny farany, pour que tu puisses avoir de l'espérance pour mba la hahatonga fin, anao atsapan'ny fiadanan'Andriamanitra. pour que tu puisses ressentir la paix de Dieu. Averiko ihany hoe tsisy kajikajin'Andriamanitra akoatra ny hanasoanao a zanany. Je répète encore, Dieu n'a pas d'autre projet à part un projet de bonheur pour ses enfants. Aza matahotra ny amin'ny zavatra atrehanao, J'aimerais te dire alors, n'aie pas peur. fa tsy maintsy mandresy ianao, N'aie pas peur sur la situation Tsy dont maintsy tu fais tafita face, ianao. mais tu dois être tsy maintsy victorieux. hiva amin'ny Tu dois problemanao, arriver jusqu'au bout. Tsy maintsy Tes tanteraka problèmes ny vont être fikasanao. résolus omen'Andriamanitra anao anie ny fanirianao. et Dieu va accomplir tous tes désirs. Hita Dieu va te hita, bénir, anao bénir, Andriamanitra. bénir. Dieu va vraiment te Fa ny bénir. amin'ny tianako azy dia izy izao hoe Mais pour mahay iza résumer, manaiky, j'aimerais te dire, accepte Dieu, mahay iza manaiky, accepte Dieu
mahaiza mankatoa an'Andriamanitra et obéis à Dieu. ary no tsara ny feony Et écoute sa voix. indrindrandrindra ka miantrikady ianao. Surtout si tu es en train de traverser Mais nous, un problème, écoute Dieu, Misy vahaolana omen'Andriamanitra anao ao. car Dieu va te donner des solutions. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Puisse Dieu nous bénir Raha tous. nandray fahampianarana ianao dia mitia famafy. Si tu as reçu, acclame fort pour le Seigneur. teka mafantomposika rehetra Acclame encore fort pour le Seigneur. raha mbola misy mafona zany dia ataovy ihany atao mafenteka ao halleluia ny filazana lehibe dia izao a Comme annonce, raha sitrapon'Andriamanitra si c'est la volonté de amin'ny Dieu, zoma fahenina volana septambra le vendredi 16 septembre, dia izy fotoan-dehibe ho tanterana eto il y aura un grand culte ici. izy conférence du feu ho tanterana eto Il y a une conférence du feu à réaliser ici. izy mpanompon'Andriamanitra vao Kenya Il y a un serviteur de Dieu venant de Kenya. izy ihany koa mpanompon'Andriamanitra anankiroa avy any Amerika Il y a aussi deux serviteurs de Dieu venant de hitondra zany l'Amérique, fampianarana izany venant apporter mba hahasoa ny fiangonana l'enseignement malagasy pour le bien de l'Église à Madagascar. ka natao ho an'ny pasteur sy ny mpiandraikitra izy io Ça, c'est spécialement pour le pasteur et les responsables d'église. no zany ianareo pasteur ianareo mpiandraikitra mpampianatra sekolalady mpitarika groupe Donc, vous qui êtes pasteur, responsable de groupe, enseignant à l'église, dia afaka misotra anarana zay hamonjy an'io conférence io vous pouvez vous inscrire si vous voulez assister à cet enseignement. dia dinio tsara dia amin'ny heriny ianao misoratra anarana ao amin'ny madame lala Méditez bien cela et le dimanche en 8, vous pouvez vous inscrire. fa omeny invitation ianao On va vous donner des invitations. iny invitation iny no afanao misakafo atoandro eto Et avec cette invitation, vous pouvez prendre le repas de midi satria ici. manomboka maraina parivony andro io conférence du feu io Puisque cette conférence commence le matin jusqu'à dia l'après-midi au soir. zay manana ilay invitation ihany no afaka misakafo Donc seul quelqu'un qui a reçu l'invitation peut prendre le repas. dia zay zany filazana lehibe apetraka amitsika C'est tout pour l'annonce. hivavaka zany rahalahery fa maranana fotoana Merci beaucoup, Père, pour ce culte d'aujourd'hui. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, puisque tu as guéri les malades, tu as apporté des solutions à toutes sortes de problèmes. Merci, Saint-Esprit, puisque tu nous as conduits dans la présence de Dieu et tu nous as apporté aussi la délivrance. Dans le nom de Jésus, Amen. amen dia ho anareo vato a tonga dia aty mivoaka tonga dia ampidiry ny avany velany tonga dia ampidiry malaky tsy asiana olona amin'ny sisiny iny ao raha mary mikisaka anareo fa manjatsy afaka miditra ny olona dia aty aloha zany fianoana ho anareo le vao miditra ireny a tonga dia efa maka toerana doany nareo mpidera